fampandrosoana tsy maintsy miainga amin'ny tontolo iainana ny rano fisotro madio no tena fahasalama ny tany mamokatra sy ny fahaizana manatsy azy mampanakare asiny madagasikara iasa ho an'ny firene asiny madagasikara asiny madagasikara itondra fijery sy fiaina mahova asiny madagasikara asiny madagasikara no maintsy mamana ny tanilazana asiny madagasikara asiny madagasikara tontolo ivelomana mampiadana mitianao ifanaovana velorano amin'ny malagasy aizany toeran'ny olona am'izany eo amin'ny ivotoerany mihitsy eo amin'ny ivotoeran'ny fampandrosoana mihitsiny no ipetrahan'ny olombelona io mahaolo io a io fampandrosoana teneny io ninninona zany resaka politika tanisan'ny saina eto hoe fampandrosoana ohatr'izao noeritreretina rehefa tsy tsapan'ilay isa tokantrano isa mba tan'olona lay hoe fampandrosoana hoentina dia resabe daholo zany ary ny atsapan'ny olona an'io a dia voalohany a eo amin'ny fahasalamany raha salama ny olona raha ohatra ny vehivavy hiteraka tsy mitaitaina mandritry ny ray andro tontolo eny ambony sarety andeha hiteraka raha ohatra ny isika ka mahavidy fanafody mahatsabo ny ankizy ny lehilahy ny olon-dehibe dia tsapan'ny olona hoe nisy ny fampandrosoana ny faharoa atsapantsika an'io a dia eo amin'ny fanabeazana raha ohatra ny mpianatra tena hoe marisika mandeha mianatra satria apetraka ny fepetra rehetra momba an'izay ary lasa mirehirehatra any amin'ny mpanabe amin'ny hoe fahaizana mpianatra ary ny fianarana tovozina mamaly ny tsenan'ny asa fa tsy ampitomboisan'ireo tsy anasa sy ny olona diso fanantenana izay asa zay ny hoe mahatonga ny hoe fahamendrehana eo amin'ny fiarahamonina mahatonga anao afaka mba hisandratra amin'ny mahaolona feno anao a zany no atao hoe fampandrosoana ary zany vinanasa izany a no mampiakatra ny fiarikarena firenena zay rehetra zay zany dia natambatra a ao anatin'ny dina-piarahamonina sy ny programa présidentiel ary za dia manamafy hoe eo amin'izay a dia mazava ho azy fa misy a lay fandripalemana hoentina misy lay ataoko hoe filaminana mihitsy teraka ao anivon'ny fiarahamonina satria rehefa be ny anasa vitsy aneny anao an'izany hoe dahalo alabotry akoatra ny tena hoe asanjiolahy zay andraikitry ny mpitandro ny filaminana zay rehetra zay a no vina ary tontolo ivelomana mampiadana voarafitra tsara ao anatiny hoe fifamalin'ny olombelona amin'ny natiora ary isika samy malagasy a no ivon'izay a fampandrosoana ny fampandrosoana tsy maintsy miainga amin'ny tontolo iainana ny rano fisotro madio no tena fahasalama ny tany mamokatra sy ny fahaizana manatsy azy mampanakare asiny madagasikara iasa ho an'ny firene